Mamerina ny arahaba tompoko toy izao indray ny fivoaran'ilay cyclone tropicale Dikeledi tamin'ny 4 ora hariva teo izy dia tany amin'ny 270 kilometatra avaratra somary avaratra atsinanan'ny Voemara no anisy foibeny. Efa manakaiky atsika hatrany zany ity rivodoza ity, niakatra ho 300 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary manodidina eo amin'ny 200 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy. Mizotra moa no ny diany miakandrefa natrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 80 kilometatra isan'ora. Raha araka ny vinavina dia hiditra Antanety ao amin'ny commune Ankarongana district ny Antsiranana faharoa na ao amin'ny commune Ampisikina district ny Voemara. Ao amin'ireo commune roa ireo zany manodididina eo no iakaran'ity rivodoza Dikeledi ity Antanety eo anelanelan'ny amin'ny 5 ora hariva hatramin'ny 4 ora alina no andrasana izay fidirany Antanety izay. Raha ny sary aza avy amin'ny zana-bolana ihany koa dia efa mikorotana tanteraka ny toetry ny andro any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny. Tsara ihany koa manamarika fa ny ivony no amin'ny 5 ora hatramin'ny 4 ora ny hiditra Antanety, fa kosa ny rahona sy ny rivotra miaraka aminy dia efa mialo lalana any amin'iny tapany avaratry ny nosy iny. Mila mitandrina fatratra zany ny ponina amin'ireo toerana ireo satria mety ho mafy ny tsokon-drivotra, ny orana ihany koa dia mety iohatran'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora. Mety isy araka izany ny fiakaran'ny rano na renirano, eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany na trano. Etsy ankilan'izay dia mety isy ihany koa ny fiakaran'ny ranomasina amin'ireo toerana iakarany Antanety ireo. Misy fiovana ihany koa ny filazana loza mahakasika ny rivodoza. Miova toy izao ihany koa ny filazana loza mahakasika ny rivodoza. Filazana miloko mena na filazana loza mitatao ho an'ny Fatridiana sy Sava ary ny district ny Bealanana, Analalava ary Antsohi. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny district ny Mahajanga voalohany sy faharoa, Mitsinjo ary Soalala. Filazana miloko maitso na filazana fanairana ho an'ny faritra Ambatsoa, ny district ny Befandriana Avaratra, Mandritsara, Mampikony, Boriziny, eo ihany koa ny Marivoay ary mihitatra hatrany Ambatoboeny. Ny mpiandrika manomboka eo Manoro hatrany Antsiranana ary eo Antsiranana hatrany Besalampy dia iangaviana mba tsy voaka endrika mihitsy aloha mandra-palasa ity rivodoza ity isorohana ny loza amin'ny mety eo. Ny toromarika avy ety Meteo Madagasikara dia mipetraha amin'ny toerana azo antoka, arao foana ihany koa vaovao mahakasika ny toetry ny andro ary arao atsakany sandavany ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Izay indray ary ny vaovao tselatra mahakasika ny Dikeledi, manome fotoananao ho amin'ny rehefa avy eo indray.